Alléluia. Tenez eo akaikinao hoe tonga soa ianao tamin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Dia teneny izy hoe faly aho mahita anao eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Faly aho hoe tsy mahita anao any amin'ny toeran-kafa. Amen. Anomboka amin'ny fotoantsika, raisintsika ny psaume 100. Psaume 100, vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel, habitants de toute la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des chants de louange. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure éternellement et sa fidélité de génération en génération. Amen. Tenez ny akaikinao eto amin'ny toerana feno fifaliantsika hoe satria eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Amen. Maro tokoa ny olona mandeha any amin'ny fanatrehan'Andriamanitra amin'ny obligation na aterena. Raha ohatra ianao ka mbola kristiana terena mandeha any amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia mbola tsy milamina zany fifandraisanao amin'Andriamanitra. Satria raha fantatrao hoe rainao Andriamanitra, raha fantatrao hoe izy Andriamanitra, inona amin'ny placen'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao tokony tsy obligation ho antsika kristiana mihitsy zany hoe andeha amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Fa tokony tena hoe vitalité ho antsika zany hoe za tsy maintsy mandeha amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Za tsy maintsy mandeha fatrina ilaiko mandeha amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Tsy Andriamanitra no mila antsika ho tonga eto fa tsika no mila an'Andriamanitra tonga eto. Zay indray tsy tonga saina mihitsy ny olona. Indraindray kristiana mieritreritra fa pastera mihitsy hoe mila lahy tonga eto e. Sa iza mihitsy ve? Sa ve dato sa taty? Teneny eo akaikinao hoe ianao no mila an'Andriamanitra. Amen. Ka zay mahatonga antsika mamerina foana hoe mahatonga antsika tonga eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra raison ahatongavantsika eto dia tsy olombelona. Raha ohatra isika mbola anisan'ilay kristiana hoe mandeha any am-piangonana noho ny raison ankoatran'i Jesosy dia mbola tsy milamina zany ny fiainam-panahinao. Mbola tsy mazava zany ny vie spirituelle-nao. Mbola tsy mazava zany anatin'ny fonao hoe Jesosy ve narahanao sa izy. Misy zao ny olona tonga eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra mety hijery sipa na hijery bandy, mbola tsy mazava zany. Au lieu dia tokony handray fahasoavana avy any amin'ny Andriamanitra ianao dia lasa ianao indray lasa mety mitondra zavatra tsy izy eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Fa tsika kristiana mila vao manomboka vao aloha amin'ity fotoan'ity fotsiny ohatra hoe sabotsy dia efa miomana ara-panao inona moa no alehako aty. Raha ohatra ianao tafiditra anatin'ilay teny sabotsy c'est cool dia ohatran'ny hoe forcena tafiditra anatin'ny habitude ianao zay, tafiditra ianao zay anatin'ny religiosité. Fa raha ohatra ianao ka anisan'ilay olona roviana ary ny sabotsy andehanako sekoly ianarako indray. Ny olona mangetahita sinoana tsy forcenao zany mihitsy izy hoe viens à table. Fa ny olona rehefa noana tsy androny mandry zany sakafo zany fa roviana ary tonga lera isakafoanana. Fa ny kristiana forcena reo anisan'ilay atsomy pastera foana fa aiza mila entina mbavaka na ianao koa mila mitondra mbavaka ny tenanao. Ka ilay izy ataovy mihitsy anatin'ny fonao hoe inona moa ny alehako eto. Olona ve forcena ve za fa tsy obligation makany amin'Andriamanitra rainao. Dadanao izy tianao izy ary Andriamanitra koa tsy te hahitanao tonga eto hoe forcena zany. Za mahatonga n'Andriamanitra tsy nanao lalàna intsony rehefa nandefa an'i Jesosy. Satria nozy izy Andriamanitra hoe plus asiana ny lalàna, plus misy ny interdit dia plus ohatran'ny vao maika ny olombelona manao contraire an'ilay izy. Vao mivoaka fotsiny izao ny lalàn'Andriamanitra atao amin'ny Genesis hoe azo hohaninao daholo ny voankazo rehetra atao amin'ny jardin d'Éden fa tsy azo ray ihany. Iny vao misy interdit derrière chaque interdit tsy lavitra eo Satana. Zay mahatonga hoe vao nisy ny lalàna dia ohatran'ny contraire foana vao maika ataon'ilay olombelona. Fa izy Andriamanitra hoe
tsy hanao lalàna tsona ozy izy fa lalàna mihitsy no ataoko anatin'ny fon'ny olona tiako mihitsy ho tian'ny olona ozy izy a sy ny sitrapoko ka Andriamanitra tsy mitady religieux fa tiana anao akafiany io teniny io tiana anao mba tena hoe azo tsirony satria n'Andriamanitra io Salamo 100 io zao a dia ohatrany hoe tena rehefa mamaky an'io anao dia fo miravoravo nefa misy fotoana ianao ndraindray ny am-piangonana rehefa mijery mitavany kristiana dia ohatran'ireny olona hoe andeha andevina reny tsy normal mihitsy fa ianao andeha hanefa anatrehan'Andriamanitra eto Andriamanitra tamin'ny herinandro tontontanjona ny joro vavolombelona nahita anjery eto ny anjery na mbola tsy mahita ary maso azy tokony miova ianao miara-mifaly aminy satria mampahery antsika zany Andriamanitra tsy voatery hoe tsy tamasinao nge fa eo fa izay finoany izay mijery an'Andriamanitra izay finoany bitabitaka izay tegavin'Andriamanitra antsika kristianina ka zao tsy obligation na tongavantsika eto fa vitalité ho atsika mihitsy ninona olana eo fiainantsika Jesosy ve niazakazahantsika voalohany araka ny tenen'ny pasteur teo tamintsika alohantsika nanoloka ny intercession dia hoe misy ny olona marary a tsy miazakazaka izy any fanatrehan'Andriamanitra misy ka mihitsy ty a misy olona marary mandefa SMS amin'ny pasteur izy pasteur marary tsy afaka ho tonga any amin'ny sekoly guérison fa manana hery le olona andeha ny médecin traitant magaga ahoana manana hery le olona andeha ho any médecin traitant fa tsy manana hery le olona milaza fa kristiana andeha any amin'le tena dokotera mihoatra ny dokotera rehetra magaga misy mentalité atsika zany renouvelena amin'ny fanatrehan'Andriamanitra zay mahateneniko atsika hoe vitalité amin'ny fiainantsika ve Jesosy est-ce tena solution suprême eo fiainantsika ve Jesosy tahaka ny Davida ny teny tena refuge atsika amin'ny lafiny rehetra ve Jesosy misy olona antsika ao tokantrano misy olona antsika arabola misy olona antsika ao fahasalamantsika Jesosy ve voalohany hiazakazahantsika sa hoe Jesosy mbola option mbola jerevana daholo ny option rehetra dia rehefa tena hoe tsisy nandeha daholo rehetra zay vao hoe ok alors angao any amin'ny Jesosy a ohatrany tsisy tsony solution fa zay ho any aminao nefa tokony Jesosy niazakazahantsika voalohany ka tsika rehefa mifanatrehan'Andriamanitra tokony important amintsika mihitsy le hoe za Jesosy no mila anao tena zany no mila anao tsisy era Andriamanitra raha tsy eo ianao miazakazaka aho andeha any fanatrehanao satria na ilaiko loatra ianao amin'ny fiainako fa indraindray le capacité atsika amin'ny maha-olona le autodépendance atsika indraindray a manimba amin'ny finoantsika ohatra hoe mahavita amin'ny se débrazan tsika amin'ny fiainantsika au quotidien dia indraindray a efa zatra n'izay routine na autodépendance zay tsika dia indraindray Jesosy laza ataontsika de côté zany dia misy tao Jesosy malahelo satria Jesosy a Jesosy tsy manery tsy tian'Andriamanitra tsony mihitsy le manery fa tian'Andriamanitra vokatry ny fo mihitsy fiarahantsika aminy ka zany nampianarantsika amin'ny sekoly koa hoe ampianarina hoe mitombo fahafantarantsika an'Andriamanitra dia mitombo koa fitiavantsika an'Andriamanitra fa rehefa mamaky ny tenin'Andriamanitra tsika ka tena sokavantsika ny fontsika amin'Andriamanitra dia miseho le Andriamanitra fitiavana dia rehefa tsapanao fitiavan'Andriamanitra ho anao a dia mameno anao i fitiavana iny a dia iny ianao lasa le kristianina tia manompo an'Andriamanitra fa tsy terena manompo an'Andriamanitra zany mba tonga antsika naverina foana hoe grâce tsy religion misy antsika fa grâce ny fiangonana raha mbola hoentina anatin'ny lalàna dia kristianina terena ny be da be zany mba tonga mora miakatra anatin'ny assemblée misy fotoana mora tezitra amin'ny pasteur satria lalàna ampitahorina ny olona motivation atsika eto zao tsy peur ny enfer fa l'amour de Dieu c'est à cause de l'amour de Dieu mahatonga anao tonga eto fa tsy hoe ny teny pasteur misy ny enfer fa raha mbola peur ny enfer koa mahatonga anao eto a mbola tsy izy motivation anao fa ny amour de Dieu mameno anao a mahatonga anao attiré makana ny Jesosy a mahatonga anao tsy matahotra tsony ny enfer zany fa ny crainte de Dieu kosa ny tokony anananao le crainte le te ame voninahitry n'Andriamanitra ianao
dia militsika conscient tsara hoe inona moa mahatonga na eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, inona moa mahatonga na eto, Jesosy hoe mahatonga na eto, fitiavan'ny Jesosy hoe mahatonga na hoe no zavatra vitany teo miasy fijaliana ve mahatonga na eto. Alohantsika hanomboka kely fizarana alohan'ny idiran'ny pasteur Tomia dia angataka antsika hiady hivavaka. Rainay sarobidy avy amin'ny Jesosy Kristy Tompo, mbola misaotra sy mankasitraka anao zay Tompo raha mbola tonga eto amin'ny fanatrehanao. Misaotra anao zay ray ny ho any amin'ny fahasoavanao, ny amin'ny mbola privilège, mbola ahafahanay manana fotoana hiditra sy tonga eto amin'ny fanatrehanao. Jesosy avy any Nazareto, mangataka famindra-po sy famelan-keloka aminao zahay tamin'ny fotoana rehetra izay nandehananay tamin'ny fanatrehanao, tao anatin'ny fahaterena, na tao anatin'ny fombafomba, na tao anatin'ny fahazarana. Jesosy io, vangio fonay androany. Oka ny fitiavanao tena hikorina sy hameno anay androany. Tena oka ny fonay tena angetaeta sy tena hikatsaka anao tokoa. Fa tsy anisan'ilay kristiany zay Jesosy io mandeha anatin'ny fombafomba-pivavahana. Jesosy avy Nazareto, ataovy manakaiky anao zay, ataovy manakaiky amin'ny fonao zahay. Fa ilainay tokoa ianao Jesosy avy Nazareto eo amin'ny fiainanay isan'andro, isa-segondra, isan'ora. Jesosy avy Nazareto, mangataka ny ranao sarobidy anasa sy anadio no anatin'ny fisainanay, no anatin'ny fonay. Mahatonga anay Jesosy avy Nazareto mbola mitondra sakana no anatin'ny fanomponay anao sy ny fanarahanay anao. Vonjeo zay Jesosy, vonjeo zay na amin'ny tsy finoana, vonjeo zay Jesosy avy Nazareto ny amin'ny zavatra rehetra izay mbola mitondra sakana eo amin'ny fiarahanay aminao. Androany zay raha atao anatin'ny sekoly ny famahaolana dia ny zavatra voalohany mila vahana eo amin'ny fiainanay dia ny tsy finoanay. Ianao ilay Andriamanitra tianay, ianao ilay Andriamanitra nanolotra ny ainao teo amin'ny asa fijaliana. Nefa misy fotoana zay rehefa mandany olana dia tahaka misy fotoana zay mieritreritra fa ohatrany tsy hitanao zay. Hamonjy anay ve ilay Andriamanitra efa namonjy anay teo amin'ny asa fijaliana? Fona aminao zay Jesosy ny amin'ny tsy finoana, ny amin'ny doute rehetra, tao anatin'ny situation na difficulté izay mety nilalovanay. Fa androany zay Jesosy miverina aminao. Verina zay Jesosy eto amin'ny fanatrehanao satria zay mila vonjy, mila anao zay Jesosy avy Nazareto. Amboary zay androany, amboary zay anatin'ny fonay, ny amin'ny avinavim-panahy rehetra, ny amin'ny fotoana rehetra Jesosy eo izay tsy nahaizanay naneho anao teo amin'ny fiainanay, eo tokantranonay tamin'ireo manodidina anay Jesosy avy Nazareto. Mangataka amin'ny fahasoavanao zay androany. Tena anampy anay Jesosy eo mba hiditra lany zay anatin'ny teninao. Sakafo masim-panahinay. Rovito indray ilay voalina androany Jesosy eo. Ampangino ny tabataba rehetra, ny feon'ny fisainanay amin'ny maha-olombelona. Fa oka ny fonay tena hisokatra malalaka ho anao Jesosy avy Nazareto. Ampifaliana Jesosy eo, mahatonga anay eto. Feno fifaliana zay Jesosy fa eto amin'ny fanatrehanao. Feno fiadanana zay Jesosy avy Nazareto fa eto mpamonjy anay. Eto amin'ny toerana tsara indrindra izay Jesosy satria na eto ilay mpiandry tsara. Saotra anao zay Jesosy avy Nazareto fa ninona mety olanay dia fantatray fa efa voavaly zany amin'ny anaran'i Jesosy. Noho ianao Jesosy avy Nazareto, noho ianao rery. Ianao no mpamonjy anay, ianao no mpiandry tsara anay, ianao no mpitahanay, ianao no mpitatana anay Jesosy avy Nazareto. Tsy manana raison intsony zay tokony mbola nananay fanahiana ninona olana Jesosy io, fa manana izay manana anao. Misaotra anao zay Jesosy ny amin'ity sekoly ny famahaolana ity, misaotra anao zay fanahy masina fa eto ianao. Misaotra sahady ny amin'ny fiasanao eto amin'ity toerana ity sy amin'ny fiainanay tsirairay avy. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Raisintsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny boky Isaia. Ésaïe chapitre 26, versets 3 à 4. Ésaïe chapitre 26,
versets 1, 3 à 4. Amenaran Jesus. À celui qui est ferme dans ses intentions, tu assures une paix profonde parce qu'il se confie en toi. Placez votre confiance en l'Éternel pour toujours, car l'Éternel, oui, l'Éternel est le rocher perpétuel. Amen. Misy fotoantsika maika ampanginany tempête na olana eo amin'ny fiainantsika. Fa misy fotoana ny tempête ao anatintsika mihitsy no mila ampanginana, izay Andriamanitra vao mamaha ny olanao. Io tempête io dia endriky ny fiasanao saina loatra. Rehefa manomboka miasa saina loatra ianao rehefa fasana difficulté na fasana olana dia mbola tsy afaka miditra an-tsehatra Andriamanitra, satria na raha mbola misy ny tempête ao anatinao dia izay endrika tempête izay nefa dia différence ny foi. Nahafantaranay misy ny foi dia eo ny pehan'Andriamanitra. Fa rehefa tsisy ny pehan'Andriamanitra fa be tabataba be ny sainanao, be fikorotanana be ny ao anatinao dia tsy ao izay ny foi an'Andriamanitra. Ka alohanao mangataka amin'Andriamanitra torohevitra na taridalana ny amin'ny mety hoe torohevitra tian'Andriamanitra omenanao hamanany olanao, dia mila aloha ianao mampangina ny tabataba rehetra ao anatinao. Mila aloha ianao mampangina ny tempête ao anatinao. Matetika tsika rehefa ao anatin'ny olana dia rehefa pressen'ilay chair-tsika dia miezaka miasa saina, dia miezaka eo. Ianao zay raha mbola ao anatin'izay hoe miezaka izay dia mbola tsy miankina ianao zay amin'Andriamanitra. Niezaka tsy fekinana amin'Andriamanitra fa niezaka fekinana amin'ny hery ny tenanao. Ny finoana dia tsy ezaka. Fa raha mbola misy ezaka dia force-anao foana izay. Mbola ianao zay mbola mampiasa ny sainao, mampiasa ny herinao. Fa ny foi fenkinana fotsiny amin'ny tenin'Andriamanitra. Fenkinana amin'Andriamanitra. Hoy ity tenin'Andriamanitra ity hoe ny olona ozy izy izay mahatoky an'Andriamanitra dia misy pe ozy izy ao anatiny, pe profonde. Ahoana moa nahazoanao confiance amin'ny olona anankiray? Confiance misy plus anao mahafantatra an'ilay olona, plus afantatrao ny personnalité, plus afantatrao ny momba aminy dia misinstalle ho azy ny confiance. Plus ianao miaraka amin'Andriamanitra, plus ianao mizatra amin'Andriamanitra anatin'ny teniny, mifantatrao ny heriny, mifantatrao ny fitiavana, mifantatrao hoe izy eo amin'ny fiainanao dia mitombo ho azy ny confiance anao amin'Andriamanitra. Fa mahavoan'ny kristianina tsy tonga izy dia makany amin'Andriamanitra fa variana izy mifantoka amin'ilay olana. Fa ianao tokony tsy mifantoka amin'ny olana, fa ianao tokony mifantoka amin'Andriamanitra. Fa ianao rehefa mifantoka amin'ny olana dia miditra ny tempête ao anatinao. Mifantoka ianao amin'ilay vadinao tsy mety miova, mifantoka amin'ilay vavan'ny olona, mifantoka amin'ilay comptenao tsy misy, mifantoka ianao tsy haiko amin'ilay zavatra hita masy be da be. Dia ianao rehefa mifantoka amin'ny problème dia misy impact ao anatin'ny amanao ilay izy. Fa ny zavatra tokony ataontsika mila tsika mifantoka amin'Andriamanitra. Mila mianatra mihitsy sika izany hoe ty teny ty ny vitalamiko, ty ny solution ako. Tsy manana solution hafa ankoatra ny tenin'Andriamanitra aho. Isan'andro aho vao mifo, tenin'Andriamanitra ny ilaiko, tenin'Andriamanitra ny solution. N'inona zavatra mitranga tenin'Andriamanitra ve ny fikirako. Toy Andriamanitra hoe placez aussi votre confiance en l'Éternel pour toujours. Ina dikan'ilay pour toujours. Na mety ny zavatra eo amin'ny fiainantsika na tsy mety, placez toujours votre confiance aussi en l'Éternel. Dans les problèmes ou pas dans les problèmes, placez toujours votre confiance en l'Éternel. Misy ny kristianina manao an'i Jesosy pompier na manao an'i Jesosy ilay tanareo ilay any médecin d'urgence reny. Misy ny olona tsy miantso an'Andriamanitra mihitsy raha tsy misy raison de secours etsona an'Andriamanitra. Fa ianao tokony miantso an'Andriamanitra foana isan'andro, isa-segondra. Mila anao hoe izany mampitombo ny confiance anao amin'Andriamanitra. Plus izy fantatrao.
ohatra mipivady zao mifatatrao ny caractère mifatatrao ny côté positif any rehetra me hitanao foana ny fitiavana omeny anao dia mitombo ny confiance anao amin'ny vadinao tsy miasa saina anao rehefa mivoaky ny trano izy hoe aiza izy aiza izy satria na misy relation instauré tsara eo aminareo fa ohatra zany raha misy mpivady mbola misy ny tsy confiance ohatra misy problème compréhension saotra zany misy communication mbola tsy établi zany dia ohatra koa tsika miaraka amin'Andriamanitra ndray Andriamanitra tsy manafadisoana mihitsy fa tsika zany ny communication antsika amin'Andriamanitra sy ny relation antsika amin'Andriamanitra mbola tsy mazava tsara ka misy taontsika mihitsika mampanginana ao anatintsika avy amin'ny tenin'Andriamanitra David amin'ny teny misy taona hoe quand mes pensées osent me troublent au-dedans de moi, c'est ta parole osent qui apporte la paix. Ianao zany rehefa eo amin'ny sedra olona ka mbola tsy misy peo anatinao tedavino izay tean'Andriamanitra zay, tedavo izay te izay. Tsy afaka henan'Andriamanitra mihitsy ianao raha tsisy izay te izay. Androany Andriamanitra tehiteny aminao hoe za eo foana. Fa no tabataba loatra ao anatinao tsy noho fifatoanao amiko dia tsy mahare anahy mihitsy ianao. Tsaroa fa le Jesosy maty eo amin'ny hazo fijaliana mpamonjy izy namonjy antsika izy no fahotantsika dia tsaroa fa fonction Jesosy dia mpamonjy antsika izy amin'ny lafiny rehetra. Mpamonjy antsika izy ny amin'ny olana, mpamonjy antsika izy ny amin'ny sedra mety lalovantsika, mpamonjy izy. Teneny Jesosy hoe mpamonjika ianao. Raha ohatra Jesosy ka navita namonjy anao tamin'ny fahotana, namonjy anao nanapaka anao sy nieparne anao tany amin'ny afo be tsy pira noho ny afo be akory ny olana lalovanao. Raha mipira efa vitan'i Jesosy tokony tsika tsy manana doty eo amin'ny fiainantsika hoe anao confiance en Jesosy koa amin'ity zavatra ity. Ninona mety point d'interrogation anatinao tsaroa fa Jesosy foana mivalina. Jesosy ny réponse à tout izy. Ianao aza miazakazaka tsy reraka sy miezaka foana na ny resaka péché anao ary ohatra hoe miady foana ianao amin'ny péché, miezaka ianao miezaka. Jesosy tsy miteny anao miezafo izy, Jesosy avia aty amiko, eto aty ny eta-mavesatra, eto aty ny fahotanao, eto aty ny faiblesse-nao, izay ny teneny tamin'ny Paoly. Za Paoly tsy niteny anao mihitsy hoe ampisehoana any ny hery-be anao fa ozy izy Jesosy hoe ma grâce ozy te suffit. Ka androantsika mila mahafantatra an'izay grâce zay. Mila mahafantatra izay grâce zay miankina aminao Jesosy amin'ny zavatra rehetra. Misy faiblesse eo amin'ny fiainako. Misy péché tena tsy haiko ahoana miezaka Jesosy fa tsy mety. Miezaka ao anatin'ny saiko mitady te. Fa ny zavatra hitan'i Jesosy avia dia repose-toi sur moi, fais-moi confiance. Dia ampanginy ao anatinao. Ampanginy ao anatinao dia meonao izy ny seza fiandranana ao anatinao fa velao hiasa. Teneny eo akaikinao hoe raisy ny fiadanan'Andriamanitra hoe amen. Miaraka hivavaka tsika. Rainay sarobidy avy amin'ny Jesosy Kristy Tompo. Misaotra anao izay ny amin'ny fahasoavanao. Misaotra anao izay Jesosy avy any Nazareta fa tena manana izay manana anao. Fonanao izay Tompo tamin'ny tabataba rehetra, tamin'ny fiezainay rehetra tao anatin'ny fisainanay, tamin'ny lutte sy miezaka izay niezahanay ananganana ny tokantranonay, mba hampiova ny vadinay, mba hampiova ny zanakay, mba hahitanay solution eo amin'ny problème amin'ny fiainanay. Fa aika Jesosy avy any Nazareta ianao daholo, ao aminao daholo ny vahaolany fiainanay rehetra. Androany izay Jesosy avy any Nazareta raisinay fiadananao amin'ny finoana. Raisinay Jesosy ny vahaolana amin'ny finoana satria ianao fa nampanantenanay fa efa vitanao ny zavatra rehetra. Jesosy avy any Nazareta vonjeo zany amin'ny incrédulité rehetra. Ny amin'ny intelligence-nay humaine Jesosy izay manakana anay tsy ino anao fa misy tao izay foana ny te-hamany olana. Jesosy avy any Nazareta ampio izay androany. Ampio izay hitoetra sy toetra amin'izany fiadananao izany. Ampio izay hitoetra sy hijoro
eo ny teninao ampio zay Jesosy avy any Nazareto anao ho andry iankinanay ao amin'ny fiainanay amin'ny anaranao mahery Jesosy avy any Nazareto amen.